Zay ihany koa no mitondrantsika mankany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny toe-karena misy fiantraikany goavana eo amin'ny toe-karem-pirenena ny fisian'ny krizy nandritra ny 7 taona araka ny fanambarana nataon'ny mpahay toe-karena Hugues Johnson. Heverin'ity mpahay toe-karena ity araka izany ny fanarenana aingana ny toe-karena eto amin'ny firenena. Vola Ravafy sy Mamra Samuel no nanangona ny vaovao. Miamahantra ny marana isan'ny malagasy. Ny 9,900 malagasy dia miaina ao anatin'ny fahantrana avokoa araka ny tatitry ny CREAM ny taona 2024. Ary tao anatin'ny 7 taona nisian'ny krizy dia mitotongana hatrany 900 isanjato ny fahefan'ny malagasy, hoy Andriamatoa Hugues Johnson. Ary ilaina hoy ity mpahay toe-karena ity ny tokony jerena ary mahanaingana ny lafin'ny toe-karena. Efa tena latsaka lalina mihitsy zany ny firenena zao satria ny fidinan'ny fahefa-mividin'ny olona zao dia efa latsaka 20% isanjato fahefa-mividin'ny olona. Io zany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa izay manan-karena moa dia nijanona manan-karena ihany fa io zavatra io zany tsy maintsy jerena ihany ary izay ny mahafaly ahy tamin'ny inisiativan'ny FFKM. Izay moa dia anisan'ny efa niresaka tamin'ny FFKM hoe raisy niraikitra tamin'ny fotoana sasatsasany ary efa mifampiresaka tamin'ireo mpanao politika koa dia tokony mba ampy kosa aloha izay fa tokony averina tapitra ihany izay anisan'ny mahafaly fa ilaina averina ilay toe-karena averiko indray ny zavatra efa nilazaiko tamin'ny volana novambra tamin'ny fotoana hoe efa tara 5 taona ny ekonomia gasy atao anatin'ny 7 taona ka tokony tsy ho atao an'izany intsony fa manjary mampalahelo. Ankoatra ny diniky ny samy malagasy dia heverin'Andriamatoa Hugues Johnson izay nilaza fa tokony hisy ihany koa ny fihaonana eo amin'ny samy mpahay toe-karena mba hamaritana ny politika ara toe-karenan'ny firenena malagasy.